Rakotonirina Heritsina Ludovic no anarako, antsoin'ny namana mpiara-mianatra promotion hoe Ludovic na Dovic, fa pastora ankehitriny, pastora amin'ny fiangonana Luterana Malagasy, missionnaire any Maurice, zany hoe miasa ao amin'ny fiangonana Luterana Malagasy ao amin'ny Nosy Maurice, ka antsoina hoe pastora Ludovic. De manambady mananjanaka telo mianadahy, ary manambady tokana Andramatoa Malala Konsomary Ursula. De manao resaka coaching vocal raha eto Madagasikara hoan'ireo entreprise sy ny groupe artistique évangélique. Mamory-kira nomen'Andriamanitra ny talenta amin'ny famoronana hira évangélique. Koa dia nomen'Andriamanitra ny talenta amin'ny resaka tao-trano. Nianarana moa zany fa le lasa ara ao anaty misy le resaka architecture, le en tant qu'architecte zany. Dia io talenta anankiray nomeny Jesosy ihany koa zay entina hanompoana ny fiangonana sy ny kristianina maro isan-karazany. Tena aingam-panahy don zany ohatrany hoe fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra au départ, ary mbola sapako matraka ankehitriny fa tena izay, fa le vokatry n'igny fotoana dia misy traikefa miaraka amin'izay. Le aingam-panahy tena ao, le zavatra rehetra atao zany na le inspiration tena eno hoe aingam-panahy zany, fa plus n'le expérience zany, plus n'le traikefa dia misy zavatra efa mifangaro ao anatin'igny le aingam-panahy zany, ohatrany hoe efa everiko mesureko hoe mivoatra, misy fivoarana par rapport amin'ny hoe aingam-panahy bruta fotsiny zany. Sy nisy fianarana mihitsy, tena sy nianatra mahakasika ny muzika, fa noho ny fitiavana n'le muzika, fitiavana ny hira sy ny muzika, dia miezaka aloha manao autodidacte raha izay atao mianatra, dia hoe mianatra, fa mamakimaky solfa, miezaka manontany an'ireo namana, dia izay resako hoe mampianatena zay, io no nampivoatra an'ilay traikefa zany tao agnatin'ny hira sy ny muzika. Tena sy nianatra, ary raha misy zavatra iriko fianarana tiako atao amin'izao, amintsika miteny zao, dia nianatra mahakasika ny muzika, satria misy zavatra be dia be fa sy ampy le théorie tena hoe mahakasika ny muzika zany, fa izay fantatra vokatra ny traikefa manokana ho an'ny tena sy ny vokatra ny fikaroana manokana zany, dia io moentina zany hanaovana handrafetana, hanoratana ny hira, hanaovana ny hira. Nao vira virani devule mararitsy mahita tore
zavatra ampitaina ao anatin'ny hira. Mazava ho azy le hafatra, le toroteny, le fananarana sy zay message tiana apita, io no apita na hoe tokony ho hita ao anatin'ny hira. Fa zao koa nefa tadidio tena mifampiakina amin'ny melodinao sy amin'ny accornao ny mampatanjaka ny fandraisana an'le hafatra. Tonga de le accornao ohatra hoe mandrotra ary mora mampita an'le message arakaraka an'izay zany. Fa mazava aloha ny tonokiranao sy le messagenao zany ao anatin'le tonokira, io gn'ampita ao anatin'le hira. Fa ny accornao koa misy message tsara be zay ary mahatonga an'io hira io hoe na instrument de musique fotsiny na ohatrany hoe feon-java-maneno fotsiny enao de voarainao le message ao anatiny, misy peo entiny ao anatin'le raha zany. De ohatran'izay koa le hira atao amin'ny feo zany hoe na le accord fotsiny zany a de fa misy message ohatrany hoe mahasalama zany, mampite handray zany ilay hafatra, mampite hiaino ohatran'izay zany. Fa le messagenao zany a véhiculen'igny hoentin'le mélodie sy le bakiranao sy le accordnao zany, de ampiarahanao am'izay le hafatra de matanjaka izy. Tokony ifameno reo zany, tokony raha tokony atanjaka zany ny fifamatorany mélodinao, ny accordnao, le hafatranao ao anatin'le hira manakamo. Raha zany namoron-kira am'ireo karazany, zay karazan-kira, bahakira rehetrarehetra zany efa namoronako avokoa. Na ino karazany zany. Za moa rehefa mamoron-kira, rehefa misy chorale mangataka hira na hoe mila hira, tena magnontany aho am'izay bahakira tiatian'zareo hoe ino bahakira tianareo na hoe ino bahakira sy ampy ao aminareo. De arakaraka an'izay eo zany mamorona hira ho an'zareo, mandefa hira ho an'zareo, ilazako hoe afaka manao am'le karazan-kira rehetrarehetra na bahakira rehetrarehetra zany. Fa izay manahiragna ana amin'ny famoronan-kira tena ialako signy sy fanambanina sagnatria ny vava le bagasy. Eversika raha hoe gasy fa somary complexe ny bagasy, surtout raha avy amin'io zany sarotra be le manoritra anazy, le 5/8 sy ny ohatran'izay. Raha manao capmanta zany de afaka atao. Fa rehefa manoratra tena mila expert tsara misy, somary sarosarotra ny bagasy, le rythme sika malagasy hoe le bagasy zany somary complexe, compliqué kely izy par rapport amin'ny rythme sasasasany. Io no somary manahiragna anahy rehefa mamoron-kira. Rehefa mamoron-kira zany ohatrany hoe misy handefa hira ho ana chorale, misy antoko-pihira mangataka hira na groupe de gitara aloha magnavanana, tendritendry gitara, mijery an'ilay inspiration sy ny mety ho accord possible ho am'zany hira zany gitara. Fa za sy pro am'resaka instrument de musique fa amateur be na gitara na synthétiseur, io koa zany afana mijery accord. Fa ny fitaovana zay tena ampiasaiko rehefa mamoron-kira de machine, ordi, managna ordi sotra aho, de mampiditra logiciel, de alefako le mélodie,
de aveo mandeha ny deuxième, de aveo ampidirina ny trois rehefa manao arrangement zany, zany hoe jerevana zany le accord horizontal zay vao mijery vertical. Resaka machine fotsiny zany, resaka logiciel ny ampiasaiko zany de ny feoko ampidiriko le feo voalohany, le feo faharoa, le feo fahatelo, eo zany ny anaovako anazy. Igny magnavanana kokoa anazy zany, le manao écoute, enonao le hira, enao le fanahin'le hira, de hainao ohatrany hoe misy zavatra tonga aminao hoe zao ny tena sara am'zany par rapport amin'ny hoe mijerevanao fotsiny note, azo atao zany ijerevanao le note de raha zao ty da tokony atao ohatran'izao, fa le fahinonan'ny mélodie sy ny suite logique zany agnafana amin'ny hoe mijery an'le accord possible, hoe tokony mitady an'izao zany. De io mahasara mampiasa an'ilay machine miaraka amin'ny logiciel, arakaraka zay logiciel ampiasainao, Cubase, Pro Tools, Adobe Audition sy ny karazany. Mahita hoe sy voatery mahavoafy ny feo efatra, première voix, deuxième voix, troisième voix, quatrième voix na basse vao afaka mamorikira, satria le mélodie tonga ao aminao ny mety ho première arakaraka ny olona. Za zao ohatra hoe basse amin'ny fotoagna akamaroan'ny fotoagna basse de misy inspiration miangavy amina basse, fa ny akamaroan'ny mélodie tonga zany ny aingam-panahy de izay première voix zay, de afaka mamorikira anao amin'igny am'izay hoe raha voafenao fotsiny le première de mety hoe mitady olo-kafa anao zany hoe mba arrangeo ty na zareo vao deuxième ty na zareo zay mapety ny firindrany ty le accord anakefatra, afaka mamorikira anao zany. Fa le mandrafitra an'le hira, hitazona an'le hira araky ny noty sy hitahirany zay maizy ny hira ka sy ova aiza anao aiza, eo fotsiny manahiragna zany, eo ny manahiragna. Fa afaka mamorikira anao na de feo anankiray fotsiny aza ny voafenao. Na anao aza ohatrany hoe deuxième voix ny hitanao ka hoentinao amiko hoe ataovy ny première voix zany, azo atao zany. Azo atao zany mamory à partir ny voix anankiray, mety miainga avy amina troisième voix, miainga avy amina basse sy ny karazany. Premier jour, tonga lay mélodie, tonga lay inspiration hoe hamorikira o ary ohatran'izao ny hira tiako ampitaina. Le rythme aloha, tonga le mélodie miaraka amin'ny rythme zany. Deuxième jour zany ohatrany hoe manao accord, mandrafitra an'le accord fotsiny, manao zay asara anazy. Troisième jour mampiditra ny tonony ary miaraka amin'ny hoe zavatra tiako rectifiena ve amin'io rehetra amin'ny fotoana io zany de mbola feo kirery, manao prise de son le raha zany miaino anazy, mirafitra ve zany, mirindra ve zany, mijeren'le harmonisation sy le zavatra rehetra tena hoe handrafitra anazy ho araka ny tokony ho izy. Telo andro zany de tena hoe mahazo an'igny zavatra everiko afaka mifaninana igny aho. Saraku
fanetrentena hira zako hoe mihoatra ny indroapolo raha amin'izay tadidiko fotsiny zao faneva fa efapolo taona ny ampitahakely efa ilay mampitahakely ny fa roapolo taona ny efa ilay mambolikandrona ny fa 570 taona ny mampiely baiboly ny faneva ho an'igny département gestion Ankaso fa 80 taona ny lycée technique Beravina sy ireo faneva fahazao taogna ny fiangonana maro sy voatanisa maro zany ary raha nao album manokana mahakasika igny hira faneva efa vitana koa zay am'ireo hira faneva hatram'izay ty moa zany farany igny amin'ny fananana faran'izay nataoko tia akoatra ny mbola ho avy ny fa 10 taona ny zanaky ny fiangonana Loterana Malagasy. Sy maintsy miaraka ve reo da mahita hoe tena ireo miaraka zay vao mamoaka zavatra kanto mamoaka gn'atao hoe kanto azo atao mijuger gny hira anankiray zay fa vita ohatrany hoe vita pour les solfa vita arrangement de tseretiko hoe sara igny fa rehefa omena choral anankiray zay mety hoe sy mavoafe de sy mivoaka sy mavoafe le note na sy mavoafe le fomba fira de sy mivoaka ny fahasarany igny raha igny na misy olo sy mahay manao muzika tokony ho bakira tahaka an'izao ohatra ho sloroko ohatra lasa zoko ohatra sy fantako hoe hafa le inspiration tondrany anazy de lasa sy mivoaka mbakanto anazy sy sara izy amin'izay fotoana zay fa raha ohatra hoe misy hira sara bien arrangé izy avy agny fa vita sara de hoentinao aminao choral anankiray mahavoafena sara de misy mpanao arrangement na arrangeur hoe tena mahafantatra sara le fonain'le hira tena mivoaka le kanto fa misy olo hoe mahay muzika sara izy sara le muzika fa le olo hira ohatrany hoe sy mety le raha de sy mivoaka zany igny le kanto takany ataon'ny resaka art culinaire koa io amin'ny resaka nahandro omena poulet anankiray anao olo sy mahay mahandro ny hahandro an'igny na hoe le épice atao agnatin'igny na ny recette miaraka aminazy ohatrany hoe hafa be sy mivoaka igny na de poulet aza sy raha de tahaka an'izay sara igny akoho sara koa le hira fa raha toujours sy mahay mihira anazy sy mahafantatra sy mahavoafeny le raha de sy mivoaky plus n'le instrument koa ohatra raha sy mivoaka de sy mivoaka le kanto ka tokony hiaraka reo hira sara feo sara sy ny zava-maneno na mozika sara ihany koa tokony hoe miaraka reo za moa rehefa mamorikira dia fatariko arakaraka filan'igny le hira le arrangeur ary io gn'antony mahatonga ana manontany hoe ino mibakira tianareo mety aminareo de am'izay mety avanana kokoa izy Yanao nantenaiko Jesus Hanadio siha na volty fo Haina hinda Wawa chalumirai Tuja mautu ny tokony atao mba hatsara ny feo raha ohatra ka hoe hanao solo ohatra carrière solo zany de sisy hafa sy manao exercice raha fantatrinao le timbre na ny tessiture vocale anao zany de misy mpihira agny mitovitovy aminao de miezaka mihira an'izay hira zay manao copie coller loha de manao exercice matetika mihira ohatra ka hoe misy zavatra atao de mba mihira anao zany ampitombona an'izay performance zay qualité anagnanao zay raha ho an'ny manokana zay fa raha cœur io zany misy ligne tadavina misy zavatra tadavina raha
raha vao cœur izy zany cœur amin'ny cœur koa amin'ny chorale koa moa tokony hoe hiditra zay fianarana technique vocale zay sy hoe rehefa mianatra do ré mi fa sol la ti do atao le mihira vakina le solfady mivadika tonony de tonga da hoe andeha mozy asampanay na ohatran'izay sy ohatran'izay fa hafa le quantification de hafa le qualification ao agnatin'ny qualification zany resaka technique vocale mianarana resaka nuance ka io sy hoay eto fa tena mila mitady coach misy zany mampianatra an'izay satria samihafa le qualité-na feo ilaina amina hoe anao gospel ohatra de sy mitovy amin'ny hoe anao resaka classique zay sy mitovy le voix softonique sy le voix palatale zany io nefa tena fehezina au moins zany misy hira anankiray anaovana exercice nyty da fantatry hira anankiray anaovana exercice na qualité vocale ohatran'izao de fantatry da afaka fezina manomboka eo raha sy vitasika eto sy hoay amin'ny fandarana ohatran'izao zany fa torohevitra gnanao hoe maka coach tena mpianatra mahakasika ny resaka technique vocale atao agnatin'izay le resaka nuance fa sy amina chaque fois samihafa be le nuance ampiasaina zany arakaraka ny hoe agnatin'ny hira anankiray mety misy nuance samihafa agnatin'ny karazan-kira koa mety samihafa nuance tadiavina amin'izay. Raisoa Jesus, Raisuana, Sasama, Tunga Vauva, de fitsika tenoram-panahy na dia mangatrakatraka tahaka ny sika dia toy ny amin'ny volonao fotsy. Tokony atao zany hitaizana ny feo sosikevitra midira amina fikambanana mihira na sampagna mihira gaga ohatra ndraiky mahita ny olo hoe taomina anao chorale andao mba hiditra chorale ka iaho rasy feo zay gny avaliny ay zany ny tokony asarany ao izy vao miasara igny ka isan'ny anankiray io fitaizana ny feo sy fikolokolona ny feo ny fampiasana ny feo de miditra ao agnatina sampagna mpihira anao zany ohatrany hoe chorale na sy fatako groupe artistique na évangélique na sy fatako ao anao zany miezaka mikolokolo satria miankina amin'ny fampiasana an'io mampitombo miasara miala le sakasakana rehetrarehetra mihira anao zany miditra ao agnatin'ny le fikambanana de tena hoe mihira mampiasa an'le feo misy le zavatra sy mifanaraka amin'ny feo mety misy sakafo mety misy tsy fagnazana an'le resaka physique satria ny feo sy le feo eto hoentsika fotsiny fa fitambarana zavatra maromaro avy agny ambany io misy aty amin'ny abdominaux misy eto amin'ny aty amin'ny corde vocale de le forme amin'ny finale izy eto hoe mivoaka amin'igny mivoaka eto amin'ny vava zany ka ny fahaizana mikolokolo an'ireo le lalagna omban'ny feo reo zany ny mahasaraky rasy voaza koa reo zany rasy le feo sy matosika ohatra raha voasainao le makan'le inspiration sy le resaka respiration izy mandalo ao amin'igny corde vocale anao da raha sy voafeo zany da misy zavatra sy manjary izy mivoaka aty amin'ny farany ka mila mikolokolo ny vatany mila mikolokolo ny eto amin'le corde vocale eto amin'ny resaka karazana sakafo bemene na hoe resaka voasary fa agnaty zany resaka exercice physique ato izy zavatra hafa de mila fehezinareo fatarina ny fotoagna tokony hoe mila manao pause ny vatagna na reraky ny vatagna de
fatarina koa hoe sakafo mety amle corde sy izay sy mety aminazy. Fa rehefa traitenao koa reo nefa dia miasara ohatrany hoe ialana mety magoragoragny feo, mety hoe manao repos anao, mety sy ampy sans repos, na mety hoe ao amin'ny resaka sakafo misy zavatra sy mety ilay sakafo nohanina da afaka traitenao zany, afaka traitena io tonga anazy iverigna amin'ny normal. Fomba fampianarana olona sy managna lôjika amin'ny solfa. Misy lôjika hafa ve ampianarana azy sy misy afa-tsiny hoe kapomata. Tsy haiko na terme teknika na terme ino zany fa io ny ilazana any fampianaran-kira sy mandalo noty sy mandalo solfa fa tonga dia avy hoe toniny. Io zany ny fomba tokana fa ny olana amin'io saiko na olana goavana dia hoe sy ho mety sy ho voatazo ny maizy anazy an'le hira, miovaova igny zany arakaraka ny fotoana, ny fanadinoana sy ny hoe raha miampita dia misy zavatra miamilasaka dia sy misy fomba hafa zany fa sy ny hoe ny solfa ihany. Araiky ny hevitro solfa, ary ny solfa zay fa zavatra efa transcription avy amin'ny solfège, nagnamorana ny fomba hamakinana solfège, zany hoe efa version efa mba moramora handraisana mahakasika ny lôjika ny hira ny solfa. Ka nisy osikevitra dia hoe aleo mianatra solfa. Tadidiko rehefa tamin'izay kabe tagny Farafangana dia nisy dinidinika ny chef de chœur maromaro tamin'izay moa mbola velogno Ribive, dia hoe andao sika hanangana zavatra anankiray itovisan'ny chorale, amoaka norme anankiray mba ampitovisana ny niveau ny chorale sy hamaritana tsara ny muzika luterane. Indrisy moa sy tanteraka zay fa tao agnatin'izay ny eritreretina gn'andrafetana hoe ahoana ny fomba ifampizarana mahakasika ny solfa, anagna ny chef de chœur niveau fahaizana na dia ataoko hoe farany kely aza fanamizara mahakasika ny hira, lôjika ny hira miainga avy amin'ny solfa. Eo ihany aloha ny hitako hoe fomba azo antoka hitazomana ny maizy anazy ny hira, na resaka temps io na resaka accord io. Ny mampiavaka ny hira kristianina amin'ny hira hafa zavabe dia ilay hoe Kristy no ivony, afatra zay ambarana. Zany hoe kristocentrika kokoa zany le hira ara-pilazantsara. Kristy no ivony, Jesosy no ivony ao agnatin'ny afatra rehetra. Na hira malahelo misy fampahirezana avy amin'ny Jesosy, na hafaliana misy hoe Jesosy no ivony. Raha mitamin'ny hira hafa mety misy hira hafa ihany manabe fa sy milaza Jesosy, mety ilaina la hira amin'izay fotoana zay fa sy milaza Jesosy na mitaona olo ho ao amin'ny Jesosy. Fa ny hira kristianina mazava araka nambarako zay hoe Jesosy no ivony, mamerina ny olona ho ao amin'ny Kristy sy Kristy no ivony fanambarana na ny message ambariny ao agnatin'ny hira. Misy koa moa ny hira mety hoe tena sy mifanohitra amin'igny sady sy magnabe fa filazana lolo-po na mety hoe filazana fitondran-tegna hafa misy, igny tena sy sady sy misy lesona raisina avy aminy mitamin'ny hira fanabeazana hafa no sy milaza Jesosy sy Kristy no ivony fanambarana. Koa no mampiavaka azy. Velomio asandrato ny fideranao fatsara ny mitera ny Jesosy mikira
hoe haleluya manipenda peo azy miaramkalaza azy fisino panjakasika kuwasanatomba finife hanakumanerananita velumireni yubi wansikiza bavuti fati susino panzaka. Ny zavatra tokony tandremana raha manao ny hira kristianina isika, voalohany indrindra raha manao hira kristianina zay na hira ara-pilazantsara dia mitory teny isika fa sy mitory tena, dia sy tokony ho hita ao anatin'ny hira zay foronina ny momba ny tena ny mpamorona zany, tokony hiariary ao anatin'ny tononkira ilay etika ny mpamorona. Io anankiray. Ny faharoa tokony tandremana fampiasana voambolana, tena voambolana manandrify amin'ny maha kristianina, fa misy moa lazainjalany mihira hoe le vazo miteny, ao anatin'le vazo miteny misy mosy maro mahisisy na fampiasana voambolana tena mety ho andratra, dia iny zany mila safidiana tsara mba tena voambolana ara-pilazantsara mendrika tsara malaza ny hafatra koa nefa na dia zany hoe sy aforopotra na hoe avily ilay message vokatra n'igny voambolana ampiasaina, fa mazava ihany fa kosa manandrify tsara amin'ny voambolana maha kristianina, ny voambolana tokony ampiasaina. Eo ihany koa le rythme, le rythme zavatra tokony ho tandremana ihany ao agnatiny, indrindra ho an'ny mpanao arrangement zany, tokony mila mahafantatra ihany ny muzika mety amin'ny fiangonana, mba sy tena hoe lasa ho taky ny muzika mitovy amin'igny fampiasan'izao tontolo zao amin'igny fanomponany sampo sy ny karazany, tsy fantako ohatran'izay, fa zay revana zay mahampanandrify hamendrika ny mahafiangonana ny fiangonana izay hira zay. Io no heveriko tokony tandremana mahakasika ny hira kristianina. Amiko manokana pasteur Ludovic mahakasika ny hira madinika zay tsy mifanipaka amin'ny etika maha-kristianina tsy olana aminahy, satria misy olo tezaina ao anatin'izy ireo, misy olo raha vao maheno hoe évangélique tonga da allergique, ka afaka misofoka amin'ny alalan'io mba ho fitaizana ihany koa hamerina ny olona amin'ny etika sy fantako amin'ny fahaiza miaina eo amin'ny fiarahamonina, dia sy olana amiko zay, fa mazava tsara sy manohitra Jesosy izy, sy manohitra ny an'Andriamanitra, ary sy mitaona olona ho amin'igny fomba fiainana hafa fa mamerina ohatrany tahaka hoe fitiavana ray aman-dreny, tahaka ny hoe manaova ny marina eo amin'ny fiarahamonina, tahaka ny hoe mandraisa andraikitra amin'igny firenena, tsisy olana zany, tsisy olana zany amiko, fa izay mitaona amin'ny zavatra hafahafa, mampiasa voambolana hafahafa na fomba fiteny hafahafa, ireo no heveriko sy mety. Jesosy tompony bazaka moaty isina tokana mamonjasika velomireny omby hoatsikiza vavonjy fa Jesosy no mpanjaka. Ny mafaly anahy amin'ny famoronan-kira, za zany raha vao resaka hira dia faly, ohatrany hoe misy fleur misokatra zany,
amin'ny resaka hira. Fa izay tena ny tiako dia ny feo efatra, le maheno, le accord, le première voix, deuxième, trois, quatre. Io zany tena tiako ny duo, tiako ny manao solo, tiako ny manao trio. Fa le maheno accord efatra zany tena ohatrany hoe misy rary, voarary zany, ohatrany hoe mandrary. Igny zany mahafinaritra be, kanto aminazy zay. Tiako ny cœur d'homme, ary tena le cœur d'homme na io nampanao acapella rehefa nampianatra maro aho satria mahafinaritra anahy. Raha maheno fo io efatra zany tonga da milamina be ny sofiko, salama ny sofiko, maheno an'le feo le accord. Ny tokony ikolokolona na ny fomba ikolokolona ny talenta ao amin'ny fiangonana. Ka zany ohatrany hoe te anso asika mpitondra fiangonana hoe trandrao reo mana talenta. Ary io sy zay hoe efa tena efa pro ihany ny trandrana, fa trandrao zay rehetrarehetra mbola na izay liana hianatra azy dia aseho fampianarana ho an'izay tia solfa na solfège na fomba makasika ny hira amin'ny ankapobeny. Io ihany hitako fikolokolona ireo mpanatalenta ao amin'ny fiangonana, omena anjara izy trandrana ary avela tena hamoaka izany. Raha manaza ny fipetraraka nambarasika teo hoe le maha kristiana sezery zay tena mahafiangonan'ny fiangonana, fa sy maneho ny tegnany fa maneho an Jesosy ao anatin'ny zavatra atao. Dia trandrana na iza jereo reo fa pro ireo dia live reo mbola te hianatra mba hampianarina ihany koa. Misizo ny taranaka afara isika ikolokolona ny talenta. Eto ampamaranana dia tiako ny mampiresaka asika hianatra mahakasika ny hira mba hanasara asika ny hira ao amin'ny fiangonana, ny muzika ao amin'ny fiangonana. Ny akamaroany fotoana ao mandritra ny fotoam-pivavahana ataosika dia hira, tena resaka hira. Mila sara isika reo, mila kolokolo isika reo. Ka sara raha mahay mavofe ny resaka solfa, sara raha mavofe ny fomba fihira mba hanakoako ny fiderana ataosika ao am-piangonana amin'ny fotoam-pivavahana. Asika fa zao Pasteur Ludovic efa 20 taona mahery no namorona hira teo anivon'ny fiangonana. Ary hitako ary efa misandraka no any seto Madagasikara fa hatrany ivelany ireo sanganasa ireo zay isaorana any Jesosy. Ka mankalaza ny fa 20 taona aho amin'izay namoronana hira zay
misy an'ity compilation ty eto choral 5 eran'izao tontolo zao zay mirany mirako zay ivoaka amin'ny volana Jolay. De ho hitanao ao reo sanganasany pasteur Ludovic ny ampany fa mbola besaka ny hira sy mbola vita falaisam-peo na vita clip. Hatreto moa zany ny hiran'ny foronina magnodidina ny 300 mahery eo zany. De mirary soa ho asika rehetra ho amin'izay resaka mozika zay tena ampiasa an'io talenta io ho fanompona, fanaovana ny asa sara, ho fanehoany mpitiavana ny mpiarabelona sy ny mpiara-mivavaka. De mirary soa to, tahin' Jesosy.